ho aminao hoe ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka toko fahaenina andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Luka toko fahaenina andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo an-kamarenana izy sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron'ny ranomasina ny Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ary izay napahorian'ny fanahy maloto dia nisotraniny ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo ny masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe sambatra ianareo raha-malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisany ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalianareo amin'izany andro izany ka mibità fa indro lehibe ny valim-pity ianareo any an-danitra. Fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa loza anareo izay manan-karena kosa fa efa azonareo izay nahafa-po anareo. Loza anareo izay voky ankehitriny fa mbola honoana ianareo. Loza anareo izay miome ankehitriny fa mbola hohory sy hitomany ianareo. Loza anareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Amen. Arak'izany ry havana dia ny nahasitranan'i Jesosy olona maro ary ny toroteny nataony tamin'izany fotoan'izany tamin'ny vahoaka sy ny mpianany no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina ny raisintsika teo izao. Ka misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana an'izaytsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe nanasitrana ireo marary rehetra tonga nanantona sy nanendry azy Jesosy. Nanasitrana ireo marary rehetra tonga nanantona sy nanendry azy Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Eto karavana dia mahita fa Jesosy Kristy dia narahan'olona marobe foana izy amin'izay toerana rehetra alehany. Ary eto zao dia hitantsika hoe miaraka tamin'ny mpianana izy dia nisy vahoaka betsaka ozy izy avy tamina tanàna be deaibe Joda, Jerosalema, Tiro, avy any Sidona, tonga ireo olona marobe ireo nanaraka azy. Satria nahoana? Satria efa fantatro ireo olona ireo hoe ity olona ity zao ny fahefana izay ananany, mahavita an'izao ity olona ity dia entiny olona tany ny marary. Ka ambarany eo zany hoe tonga ny olona hiaino azy dia hositraniny amin'ny aretiny. Mitondra marary zany ireo olona ireo ary misy koa izy eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo napahorian'ny fanahy maloto nositraniny koa zany ireo olona ireo. Dia tena vahoaka be ary ireo olona ireo dia te hikasika an'i Jesosy, te hanendry azy daholo, ny fanitsaka itsy mihitsy hanendry azy. Satria misy hery miala ao aminy hanasitranany azy rehetra. Zany ny ambarany eo amin'ny fahasivy ambin'ny folo, ny vahoaka rehetra azy nitady hanendry azy satria misy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Nahasitrana azy rehetra. Ina moa ny dikany hoe manendry? Ny dikany hoe manendry dia izao hoe misy finoana zany ao anatin'le olona hoe mahavita manasitrana ity olona ity na dia manendry azy. Ary fantatsika angamba ny tantaran'ilay vehivavy izay tao anatin'ny vahoaka betsaka nanderana nandritra ny 12 taona nanendry ny lamban'i Jesosy fotsiny izy. Ny sombotra viavin-dambany dia iny dia efa tonga nahasitrana azy. Ray ihany izay vehivavy izay fa eto dia hitantsika zany fa mitantara Luka hoe marobe mihitsy ny olona nanendry an'i Jesosy satria nanana finoana ireo olona ireo ny dikany. Mahatoko ireo olona ireo ny dikany. Mino ireo olona ireo fa mahavita manasitrana azy Jesosy satria misy hery tsapan'izao ireo mihitsy hoe voarainy amin'izay fanendrena sy fikasiana an' Jesosy. Zay ka le aretina zany dia tsy vitany hoe aretina ara-batana ihany fa ny aretina ara-panahy koa ara zany dia nositran'i Jesosy daholo izay rehetra nanantona azy. Ina ravana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany.
tsy mbola miova ry havana fa mbola io Jesosy Kristy izay nanao fahakagana na nasitrana ny marary izay nanantona azy io ihany no mbola Jesosy Kristy vavahantsika ary Jesosy Kristy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay angamba tena marary tokoa ianao amin'izao fotoana izao na mety marary ny zanakao dia amin'ity anio ty ary manatona ny Jesosy Kristy minoa azy fa mahay manasitrana anao izy mahay manasitrana ny zanakao izy ary manana n'izany finoana izany dia manatona azy amin'ny finoana tsisy azonao hoe aiza moa zany Jesosy Kristy no ndeha ho kasihiko fa ny finoanao no amonjenanao manana finoana fa eo akaikinao eo izy tsy lavitra anao eo izy azonao antsona izy ary azonao ambara amin'ny finoana hoe Jesosy mino anao fa raha ho voakasika ao zao aretiny zao dia hialy zao dia enta eo aminy atony izy mivavafa ho hitanao izany voninahiny izany angamba ihany koa mety hoe misy fanahy maloto mihitsy arak'izay hitantsika eto izany indraindray ny tena fanahy maloto mihitsy ny mahatonga le fahakiviana lalina ao anatin'ny olona tena asany devoly mihitsy ny mahatonga le alahelo lava ao anatin'ny olona le mahatonga le famatorana samihafa izay miazona ny olona ny tahotra sy ny zavatra isan-karazany manatona ny Jesosy anao ka sio ny tanany ny dikan'izany dia izao hoe manana finoana manana finoana ny heriny manafaka sy mino indraindray manko tsika mivavaka ihany fa tsy mino hoe vitan'i Jesosy Kristy no anafaka atsika ao anatin'io olana io tahaka n'ilay lehilahy anankiray izay nivavaka hono izy nangataka hoe mba na ianao le tenin'Andriamanitra izy raha manam-pinoana reo na dia ho tendrombohatra eo raha vita nareo ny mamindra an'io dia nivavaka hono izy hoe tena tompo afindrao ary ho tendrombohatra io raha pitso dia nivavaka izy nandritry ny alina dia ny fo maraina efa tsy andriny mihitsy hoe maraina ny andro tena hoe nifindra tokoa ve le tendrombohitra sa tsy nifindra dia nisokafana le varavarakely izy io ary le efa nahiko izy mbola tsy nifindra ihany le tendrombohatra zany hoe mivavaka ihany izy fa manahy izy hoe tsy possible zany tsy ho vita zany izy nefa Jesosy ny tena na dia fitoana ohatry ny voatsinampy aza vitanareo mamindra tendrombohatra ao izy le tendrombohatra dia entiny ilazana olana ngeza be zay sarobahany rehefa tena minotsika fa vitan'i Jesosy Kristy ny manafaka an'izany tsisy dikany amin'i Jesosy Kristy zany ary tena minotsika hoe atolotra ao an'i Jesosy ty olako ty androany any amin'i Jesosy ty afaka amin'ity olany ty raha tena mino ianao dia ho amarinina amin'izany finoanao zany ianao ary ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra mety ny asanao koa any amin'ny marary le fivelomana sy fidiram-bola mihitsy nefa mitsipozipozy efa tsofotsofona vao mandeha sisa fa efa tsy hitantsony izay anaovana azy raha ianao ary efa sahiran-tsaina to efa tsy hitantsona inona ny atao nefa le zavatra atao efa atao mampiditrosa ihany ao anatrehan'izany tena ampiasao ny finoanao manatona ny Jesosy ataovy izay ahazahoanao mikasika azy tahaka reto vahoaka reto fa zay manatona ao izy tsy mba misy olaviko mihitsy ainy atao ny manasitrana anao ary zany ny irantsika ny mpamonjy manan-kero izy ahasitrana anao ary ny firenena moa ry havana zany raha mijerytsika ny fiainam-pirenena dia azo razany hoe marary any ny firenena aiza no atonina hitadiavana vahaolana any amin'ireo fireneny dehibe ve ho antsika kristianina izay mino dia ho amin'i Jesosy Kristy no misy ny vahaolana lehibe indrindra ho an'ny firenentsika mila manatona ny Jesosy tsika ary mila mino isika fa hain'Andriamanitra atao ny manafaka sy mamonjy ny firenentsika fa raha mino isika dia averiko ihany ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary ravana zany dia izao hoe mino ve ianao fa mahay manasitrana io aretina samihafa eo amin'ny fiainanao io Jesosy mitaona anao ary havana amin'ity anio ity mba tsy hisalasalany amin'ny herin'i Jesosy Kristy fa tsy miova ny heriny ary zany nambarany raha ny zanaka ny manafaka dia tena ho afaka tokoa ianareo izy ninninona zavatra mamatotra sy mangeja anao enteo ampoditry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zany amin'ity anio ity dia ho hitanao ny tena fanafahana izay omeny anao tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany tsy haitsika ny manafaka ny tenantsika fa tsy maintsy mangataka ny heriny fanahy masinyntsika ampitombo ny finoana ty anatintsika hananantsika finoana marina an' Jesosy ilay mpanafaka sy mpanasitrana ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe ny olona makany an-danitra no sambatra ho Jesosy na eo azany fahoriana iainany ny olona makany an-danitra no sambatra ho Jesosy
na eo azany fahoriana iainany. Hitantsika zany amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Etsika dia mahita fa nitodika anakany amin'ireo mpianandrondra iny mason'i Jesosy. Amin'ny andininy faharoapolo nanompo ny masony tamin'ny mpianana izy. Mahita le olona manaraka azy to olona mavomavo, olona sahirana, olona mahantra ny be deaibe manatona azy. Reo manko le olona tsy manam-bola andehanana any amin'ny dokotera angambany ka. De olona tonona. Avy eo moa hitantsika fa any aoriana any omeny ny sakafo ny olona izay nanatona azy, nanaovany fakagana. De eo izy zany de mampahery an'ireo olona reo izy hoe rehefa tena mijery dia tena tsapako hoe olona sambatra ianareo. Tena sambatra ianareo izy mantsy an'ireo olona nanaraka azy reo. Le ambara hoe mpianany. Sambatra ianareo izy satria nahoana malahelo nareo amin'izao fotoana izao fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Nona ianareo amin'izao fotoana izao, mangetaheta ianareo amin'izao fotoana izao, malahelo sy mitomany ianareo amin'izao fotoana izao. Fa tena hoe sambatra ianareo satria hovokisana ianareo, hiomena, hifaly ianareo ary amin'izao fotoana izao nareo mety hoe aren'ny olona, ataon'ny olona tsinitsinina, ilikiliky ny olona, tsisy valeurany. Eo anatrehan'ny olona, laviny toy ny zava-dratsy dia naranareo izy. Zany ny dikany. De mifalio izy fa zao lehibe ny valim-potianareo any an-danitra. Jesosy Kristy zany eto dia mijery le hiafaran'ireo olona reo, zay no mahatonga azy miteny hoe sambatra ianareo. Raha mijery ny fiafaranareo ao izy fa tsy ny zavatra iainanareo ankehitriny dia tena mahita hoe sambatra ianareo. Lay lanitra, lay fanjakan'Andriamanitra, lay fiainana mandrakizay, izany no anjaranareo. De izany no mahatonga anareo hoe olona sambatra. Na eo ary ny zavatra samy hafa izay lalovanareo io moa ravana raha hoe tena dinihana zany dia hoe le mahantra ve zany ny atao hoe sambatra. Ny mpandinika teolojia dia mandray, samy mandray samy mandika nio ho amin'ny lafiny samy hafa. Ny anankiray zao dia hoe amin'ny lafiny ara-nofo mihitsy le tena hoe le olona mahantra mihitsy le mahantra ara-nofo, le mahantra le mitomany sy le mijaly sy le sahiranareo, reo le olona hozy Jesosy hoe na izany aza ny zavatra ianareo, manantona sy mitady ianareo, manaraka anareo, sambatra ianareo satria ho any an-danitra ianareo. Mpianany nambarany eo, mpianany izay mety hoe mahantra sy ny toy izany. Fa ny heviny anankiray koa dia le hoe ara-panahy mihitsy satria raha mijery zany zao tsika ny any Matio, raha misy an'io toriteny ihany koa izay nataon'i Jesosy teny ambony tendrombohitra dia ambarany ohatra le hoe malahelo, ampanahy, le malahelo izy. Nona sy mangetaheta ny fahamarinana. Zany hoe zavatra ara-panahy zany le izy ka le hoe malahelo ampanahy dia le olona izay mahatsiaro hoe mila an'Andriamanitra foana izy, tsy ampy an'Andriamanitra ny fiainany. Zany le atao hoe malahelo ampanahy. Dia le nona sy mangetaheta ny fahamarinana, mitady an'Andriamanitra, mangetaheta an'Andriamanitra. Zany le izy. Ka io na lafiny ara-panahy na lafiny ara-nofo no andraisana azy dia izao miaraka amin'ny Jesosy satria ny mpianany no ambarany eo. Izay olona miaraka amin'ny Jesosy Kristy na inona toe-javatra iainany ka mety hoe fahoriana samy hafa, sambatra izy ho Jesosy satria manana fiainana mandrakizay izy izay miandry azy rahatrizay. Zany no atao hoe olona sambatra eo amin'ny Jesosy Kristy dia ny olona zay andova fiainana mandrakizay. Ka inona moa ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany. Dia ampaherentsika koa ravana amin'ity an'io ity. Angamba ianao tena mahantra na ny anina ho tadiavina an'io tadiavina an'io. Sahirana ianao amin'ny fivelomanao dia mieritreritra ianao inona moa izay fiainako to tsisy dikany. Tsy ho izany mihitsy ianao raha ijerevan'i Jesosy Kristy. Raha Jesosy no mijery ny fiainanao, ianao mifikitra amin'io dia ho Jesosy aminao hoe sambatra ianao. Tena sambatra ianao. Fa na izao aza ny toe-javatra iananao ankehitriny tsy mamaritra ny tena fahasambaranao zany. Fa ny tena fahasambaranao dia izao handova fiainana mandrakizay ianao. Ary moa tsy zany fa ny ambaran'ny hirantsika. Tsara lova ary Jesosy ny mpanota voavitra ao. Fa fonenana soa no amboarinao ao. Misy fonenana soa ao ry havana izay amboarin'Andriamanitra ao anao. Banjino any amin'izany mandrakizay zany. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety ambany. Tsy ny zavatra iananao ankehitriny no tokony hanome fitsarana sy fifaliana ary fiadanam-poanao, fa le fahafantaranao hoe ho any an-danitra satria mpanaradian'i Jesosy Kristy. Angamba ianao mety hoe marary ihany koa amin'izao fotoana izao
de tena matsiaro ny tenanao hoe ory sy fadiranovana mihitsy ianao anatrehan'izany aretiny zany. Teny amintsika androany hoe tsy zava-misy ainanao ankehitriny io mihitsy ny mamaritra ny fahasambaranao fa raha izany de aranofo ane zany ny fahasambaranao aranofo zany ny fiadanana sy ny fifaliana ao anatinao. Fa ny antsika kristianina de ambarany tononkiratsika zay efa iraitsika foana ihany hoe tsy misy soay afa-tsy Jesosy na fokony areny tany. Manan-karena mahita azy faly ao amindre ao. Ny fifaliantsika de tsy miankina amin'ny hoe marary na salama, fa ny fifaliantsika de zao manana lovatsika izay tsy azo misorona amintsika, lay tsy izy kalalao sy arafesena. Mibitaozy izy, lehibe ny valim-potianareo any an-danitra, mety misy manenjika ianao, mety alan'ny olona ianao, tsisy namany ianao, tsisy miraray ianao, ary mety tsy mahazo vady koa azy angamba ianao satria hoe tena endry be, tsy mety manao firaisana mialohan'ny fanambadiana, tsy mandeha am'le lalana alehan'ny olona azahoana vady aingany ery anany ery, fa tena miandro ny anjaranao amin'ny fiada. Dio ianao hoe tena ohatrany ory sy mijaly eto tsy mifalisy miravoravo fa lehibe ny valim-potianao any an-danitra. Omen'Andriamanitra anao ny lanitra ary zany ny tena fahasoavana lehibe izay hananantsika. Ianao zay nona sy maketahita ny fahamarinana, ianao zay mitady mandrakariva ny tenin'Andriamanitra io, ianao zay mahatsiaro hoe mila an'Andriamanitra foana, ianao zay mitady an'Andriamanitra, mila anazy isan'andro, miankina aminy, zany ny tena olona sambatra ry havana, zany ny tena olona sambatra zany. Fa omen'Andriamanitra fahafampo ianao, ovokisa ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary zao teny zay tonga aminao zao de efa sakafo omen'Andriamanitra mikisana ny fananao. Zany ane ny fahasambarantsika tsy ny zavatry ny nofo mihitsy ny fahasambarantsika kristianina, fa zao isika le mpianatra, isika le manara-dia an Jesosy, de omeny an'izany fiainana mandrakizay izanytsika ho an'izay rehetra manaraka azy. Ary raha mijerytsika ny fiainan'ny firenena, teo moa zany zao tsika mahita hoe fahantrana, ohatrany hoe fahavalo ihany le fahantrana, nefa amin'ny lafiny anankiray koa le fahantrana, ohatrany zavatra mamperitreritra ihany, so de mba zao mihitsy ara ny tian'Andriamanitra iazomana nyty fireneny ty koa, mba hatonga ny olona maro hiantoraka sy hitady azy. Fa ny firenena mandroso mantsy de ozy ny olona hoe zay tsisy lavanay an'izany Andriamanitra zany tsony. Mandroso ny sainy de mandroso nakany amin'ny fahaverezana ihany koa izy, de miala mitateraka amin'Andriamanitra. Ka tsy hay fa sarotra fatarina zay sitrapon'Andriamanitra, fa matoa aloha zany zao ny zava-misy de mbola zay aloha zany. Fa raha Andriamanitra koa no mijery de zao tsy voatery satria firenena mahantra Madagasikara de firenena farahidiny indrindra, fa mbola azo ambarako hoe sambatra ianareo fa manana an'Andriamanitra zany firenena zany. Mbola manana an'Andriamanitra amin'ny firenena amin'ny ankapobeny aloha na eo aza ireo karazan-javatra samihafa zay mifaomafao anatin'izany firenentsika izaka. Ny fanontaniana zay apetrako amiko sy apetraka aminao zany amin'ny tian'io ty de zao inona ny fahasambaranao, inona ny atao hoe olona sambatra eo aminao. Mitonanao ariavana amin'ny tian'io ty mba hampahery ny tenanao amin'ny alalan'izany afatra izany, ka ilaza hoe sambatra, ay tena sambatra raha Jesosy no mijery ny fiainako satria manana azy manana fiainana mandrakizay ato anatiko ay tena sambatra raha Jesosy no mijery de ny fanahy masina ny ravana nokatra ny saitsika ahitadika le fahasambarantsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ravana de izao hoe lozany zay ratsy fiafara nefa miadana ankehitriny ho Jesosy. Lozan'izay ratsy fiafara nefa miadana ankehitriny ho Jesosy. Hitantsika zany amin'ny andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha-enina amby roapolo. Eto tsika ravana de mahita fa ny mifanohitra tanteraka amin'ilay fahasambarana teo indray no ambaran'i Jesosy eto. Ka inona indray no atao hoe olona izay ratsy ny fiainany, izay miaina anatin'ny loza izy. Zany dikany hoe loza anareo zany hoe tena tandindondoza, ratsy ny fiainanareo zany ozy izy. Raha ohatra ka ratsy ny hafaranareo, tsy miankina amin'ilay zava-misy ankehitriny mba mety manan-karena tokoa le olona, tena azo zay nahafapoana azy fa tsy manara-dia an' Jesosy izy, tsy miaraka amin'i Jesosy izy, tsy mpianatra Jesosy izy. Ary ao anatin'izany zao ny fariseo no ambarany amin'izany, satria any amin'ny filazantsara sasany de ny fariseo mihitsy ny ambany, lozanareo fariseo mpanoradalana sy fariseo zay mpiatsara velatsy ozy izy. Ataonareo zao zany hoe reto ilay olona zay tsy mety anara-dia an' Jesosy zany no ambary eto hoe tena
tandindondoza ny fiainany. Tena ratsy ny fiainany raha jerevan'i Jesosy Kristy e. Mety tena hoe manan-karena voky zany ny anambarany azy eo, fa tena hitomany ianareo rahahatrizay ozy izy, hijaly ianareo rahatrizay. Efa azonareo zay nahafapo anareo teto amin'ity tany ity, fa tena enjana be ny zavatra hiafaranareo any amin'le fiafarana zany no tena mamaritra ny hoe ny fiainan'ity olo ity tena ratsy eo anatrehan'i Jesosy Kristy ny fiainan'olo satria ho ratsy ny hafarany. Mety misy olona ho Jesosy Kristy zay asoasony ny olona mihitsy ny tena anaovany dera sy laza, tete afana anaovana ny tiretraretraretra ity. Zany natao tamin'ny mpaminany sandoka ozy, zany natao tamin'ny mpaminany sandoka, ka loza ho an'ireny olona reny, loza ho an'ireny olona reny. Ka eto ry havana dia hita zany fa tena ny zavatra iainan'ny olona ankehitriny dia tsy any amin'izany mihitsy ny fomba fijerin'i Jesosy hahitany ny atao hoe fahasambarana sy ny atao hoe tsy fahasambarana, fa any amin'le fiainana mandrakizay mihitsy. Raha tsy ho any an-danitra le olona na manana ny zavatra eto ambonin'ny tany rehetrarehetra azy izy tena mahantra izy, tena mahantra izy. Ary nisy an'izany tantara zany mihitsy anie nataon'i Jesosy Kristy. Nisy lehilahy anankiray ozy izy izay manan-karena be, dia niary fananana be, dia nanao trano be, dia fenony sakafo tao, dia feno dia ozy izy hoe milamina be amin'izay ny fiainako, fa tena tsisy na inona intsony mampahory ahy. Dia mieritreritra izy hoe miadana be, ozy Andriamanitra, ozy Jesosy taminy hoe ry adala sy votsasaina, anio alina ozy no esorin'Andriamanitra aminao ny fanahinao, dia ho aiza daholo izay rehetra no arian'ny tananao reo, ho aiza ireo. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mamperitreritra zany afatra zany ry havana, satria itsika indraindray dia miteny foana hoe sambatra ianareo, ry tena sambatra ianareo, kay tena manam-bola be, tena sambatra iny olona iny. Rehefa mahita an'le olona mpanan-karena tsika, mahita an'le olona manam-bola tsika, mahita an'le olona ohatrany hoe manao fiainana be tsika, dia mieritreritra hoe sambatra ireny olona ireny. Raha tsy manana n'Andriamanitra izy na manana ny zavatra rehetrarehetra ary mahantra izy, ary tena loza ny fiainany, tena loza ny fiainany, fiainana mampitaintaina, fiainana tandindondoza. Fa rehefa tonga tampoka ny fahafatesana izay idona aminy amin'ny fotoana tsy ampozina, eo vao tena hoe ho loza ny hafarany, loza ny hafarany. Ny mpanao salamo dia nisy fotoana solafaka mihitsy nahita an'ireo fiadanany ratsy fanahy, toa ohatry ny ambinina miadana, ohatry ny mitombo foana ny fananan'le ratsy fanahy dia solafaka ozy izy nahita an'izany. Dia avy eo nefa dia nampaherezin'Andriamanitra ihany izy hoe raha izady ny eo akaikin'Andriamanitra amin'ny mahatsara, indrosy very zay lavitra anao, very haringanao zay rehetrarehetra mijangajanga mahafoy anao, haringan'Andriamanitra. Ary io fiainana makany amin'ny fahaverezana io ravana ka tena zava-dozana zany hoe fariafy solofara zany, fitomaninana zany, fidradradradranana eny any, ary mandrakizay ane zany. Zany no mahatonga an' Jesosy miteny hoe tsisy dikan'izay fahasambaranareo kely firy taona nareo teto ny sambatra, fa le mandrakizay zany ny tena zavatra lehibe indrindra. Mety manan-karena ianao amin'izao fotoana izao, mihainao an'izao afatra izao, tsy hoe rehefa manan-karena akory dia ho any amin'ny fahaverezana, tsy izay le izy. Fa raha manan-karena anao nefa tsy manana an' Jesosy Kristy, tena mampalahelo ny fiainanao, fa fiainana mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana. Ary io arena io mihitsy indraindray no fandrika zay mahay te hanan-karena ozy ny soatra masina, dia efa tafalatsaka anatin'ny fandrika sady, satria le arena mihitsy ane ny fototry ny ratsy rehetra. Mampamalavitra ny olona amin'Andriamanitra ny arena sy ny fiadanana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary moa tsy zany ve le fanambarako toy ihany mahatonga ny firenendehibe maro rehefa matanjaka, dia inona ny ilaivanay an'Andriamanitra? Tsisy ilavanay an'izany Andriamanitra zany, dia tsisy hitadiavany an'Andriamanitra satria efa ananany daholo ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Toy Jesosy efa anananareo daholo izay nitadiavinareo, fa ny mandrakizay ny tsy anananareo, perte totale. Maty antoka zay rehetra tsy manana an'izany, ary zany ny tena hoe loza, zany ny tena loza, zany hoe fahaverezana mandrakizay zany, zany ny tena loza. Ka ianao zany amin'ity an'io ity aza mitsiriritra ny fiainan'ireny olona hoe ratsy fanamiadana be sy andreny. Vao tamin'ny oviana zao nisy olona dia hoe ilay vehivavy manan-karena be mihitsy, Amerikanina, mandeha jet privé hono izy, zany hoe fiaramanidina manokana zany, anazy manokana, miala any Amerika makany Paris, andeha hividy galety fotsiny. Hividy galety izy dia zay no andehanana any Paris, dia rehefa azony iny
de lasa izy miverina fa tsarotsaron'ny vavany zany ony le galety de maheno an'zany ny olona de hoe ka sambatra tena ao zany ny tena fiainana tsy zany ny tena fiainana ry havana tsy zany ny tena fiainana raha ny tena kristianina de mahalala fa zay manana an' jesosy no manana ny fiainana ary zay tsy manana an' jesosy de ny fahatezeran'andriamanitra ny eny eo aminy ny fahatezeran'andriamanitra ny eo aminy ka tsy mialontsika na maniry ny fiainandreny olona ratsy fanazy tsy mivavaka ireny fa tena onena aza ontsa azy eo anatrehany hoe ndry ity olona ity mihevitra ny tenany hoe tena manana fahasambarana izy tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy raha tsy manatona an' jesosy izy raha tsy mino an' jesosy izy de tena fahaverezana mandrakizay no miandry azy ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe moa anisan'ireo mialina ny ratsy fanahy zay ambinina venao ka tsy mahita akory ny loza mitatao eo amin'ny fiainany mitonanao amin'ity an'io ty ry havana hametraka zany fomba fijeriny jesosy zany tsy mijery le zava-misy ainan'le olona ankehitriny tsika na ny famirapiratry ny akanjo anaovany fa mijery eo aizany fanahany olona eo fa izany ihany ny mamaritra ny fahasambarany sy ny fahaverezany ary ny loza izay mitatao eo aminy ary zany ny antony itoriana filazany tsara zany ny antony itoritsika filazany tsara mba tsy ho very ny olona fanana fiainana mandrakizay izy raha fitinina zany ry havana izay rehetrarehetra anambara teo de izao hitantsika teo voalohany hoe na nasitrana ro marary rehetra tonga nanantona sy nanendry azy jesosy tsy mbola miova io jesosy io fa mbola manasitrana io am'izao fotoana izao raha mino ianao fa mahay manao izany eo amin'ny fiainanao izy koa de ampiasao ny finoanao ny faharoa de hitantsika teo koa hoe ny olona makany an-danitra ny sambatra ho jesosy na eo aza ny fahoriana iainany ianao anisan'izany manara-dian' jesosy tsika hoentiny makany an-danitra isika io zava-misy ainanao ankehitriny io mandalo io vetivety io ny fahoriana de maivana ozoripoly fa mainka miasa voninahitra mavesatra izay efa omenanay zany manana fanantenany sika fa ny tena fahasambarantsika sy ny fiadanantsika de tsy eto tsy avy amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity ny fiadanantsika fa ao amin'Andriamanitra ary ny farany de hitantsika teo koa hoe lozan'izay ratsy fiafara nefa miadana ankehitriny ho jesosy tandremo tandremo so miadangadany ratsy ka falifaly ery mahazo an'ity zao miazakazaka mitady vola lava eto amin'ity tany ity nefa tsy manana anjara any an-danitra akory mety ho fatadazy eto amin'izao tontolo zao ianao kanefa tsisy malalanao akory any an-danitra loza zany fiainan'zany raha isan'zany ianao meteza amin'ity an'io ty hibebaka sy anolotra tanteraka ny fiainanao tsy hitady fiadanana ao aminatin'io zavatry ny tany io fa hitady le fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy marina ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen